Anapakahoam-ponareo mandrakariva ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Anio, talata 5 aprily, andro fahatelo ao anatin'ny herinandro masina 2024. Ahatsiarovantsika ny lalan'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjintsika. Ibanjinantsika trano ny loha hevitry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny amin'ity volana aprily ity, velona ny tompo. Ireo sampana sy fikambanana tompon'anjara ny amin'ity anio ity dia ny sampana fifoazana, ny sampana dorkasy ary ny fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista ary ny vita fiofanana. Ny loha hevitra anio dia manao hoe: lazao aminay ary izay hevitrao, mety ve ny mandoha vola ho an'ny Kaisara sa tsy? Izany dia entin'ny mpitandrina Rakotonirina Soa Hubert, izay mpiandraikitra fohy be, talen'ny farim-piadadim-pampianarana synodam-paritany Iarivo Avaradrano lahana faha 7 ary talen'ny lycée privé FJKM Rasalama. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny tompo isika, mirary azy ny herin'ny faherezana ho azy amin'ny andraikitra sahaniny ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho azy sy ny ankohonany. Ry havana, andeha isika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo 470 ny andinin'ny 5 hatramin'ny 5. Aorian'izay ny laharan-kira 730 ao amin'ny firana FFPM. Tsangany anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Nitabataba ny firenena samihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Avy, jereo ny asan'i Jehovah, izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Amen. Vanganari pansaka andrani luvana, vanganare mba ganita miuana, avia ambifali ni malayelufu, afauni lita si azuni mansu. Zagasi biaru maeriana, ni firene namaru itugiamina, uavila landava isaretisa, itunjare mbevava uewatu.
trabonjy miantso e avy anao ny fiderana anao ny lazabe anao ny fanjakana ivavaka isika dia raina sy ankalazaina ary omem-boninahitra ianao ry Andriamanitra mpanjakanay eo. Feno fisaorana anao izahay mivoreto ankehitriny amin'ny anaranao. Ao anatin'izao herinandro masina izao amin'ity andro fahatelo ity, sokafo ireny molotray dia hanambara fiderananao ny vavanay. Indreto izahay vahoakanao maneho ny fahavononanay hitombo amin'ny finoana sy ny fahalalana tsaranao, tomponay sy mpamonjy anay. Manoloana amin'ny fitiavanao, raiso ireny fifonanay amin'izay tsy mahamendrika anay eo anatrehanao. Miandrandra ny herin'ny fanahy masina izahay, ahaizany amandray ny fitarianao sy ny fampaherezana tolotrao amin'ity anio ity. Ary meteza hanatrika anay tompo mba ho tsapanay fa manompo Andriamanitra velona izahay. Amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Petraka ianareo. Faly miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo rehetra. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora hanao ny hira fa 750 ny andinin'ny faharoa mialohan'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra izao. Ivavaka isika. Jesosy indreto izahay ankizy sy tanora vonina hiaino anao amin'ny alalan'ny teninao, dia meteza hiteny aminay ianao fa efa vonina hiaino anay izahay. Avaozy amin'ny alalan'izany teninao izany ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavahanay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny afatra amin'ity hariva ity dia ny Galatiana. Galatiana toko faharoa ny andininy faharoapolo. Galatiana toko faharoa ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko, fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ny tapany faharoa ny tena ifantohantsika dia ny manao hoe fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Andeha tantara kely anankiray no andraisantsika ny afatry ny Tompo amin'ity hariva ity. Tantarana kanibalana ireny olona mpihinan'olona ireny no andeha hojerentsika. Rehefa nipetraka tany anaty ala tany itony olona itony dia nisy anankiray tamin'izy ireo nandray ny soratra masina ary dia variana mamaky baiboly eo izy. Fa rehefa namaky baiboly ela teo izy dia nisy olona nandalo dia nananiany anazy hoe ina koa ny amakina ho an'iny boky efa lany andro iny, tsisy dikany ane iny e, ny olona dala ihany no mamaky an'iny. Dia hozy izy hoe raha ohatra ka tsy namaky an'ity dia efa nohaniko ianao ohatr'izay, efa lany ianao. Fa satria namaky an'ity dia fantatro tsara fa ozy ny tenin'Andriamanitra amiko hoe tianao zany Jesosy zany. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ato ihany koa hoe fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany Jesosy zany hono efa nanolotra ny tenany hamonjy ahy, noho izany dia manavao ny fiainako
ka hatramin'izay nahalalako an'izany fitiavan' Jesosy azany a dia tsy ninan'olona intsony a fa ny fiainako rehetra dia no avaoziko arak'izany fahafantarako ny fitiavan'Andriamanitra izany. Dia tena izany mihitsy isika rekizy tanora rehetra. Rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra dia avaozy ny tenin'Andriamanitra ka izay lasantsika rehetra tsy mendrika ny sitrapon'Andriamanitra dia ariny ireny rehetra ireny, fa izay ivelomantsika amin'ny nofo a dia araka ny sitrapon'Andriamanitra satria ivelomantsika amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izany. Dia ilay zanak'Andriamanitra efa maty hamonjy antsika. Dia mba ho ny ankizy tanora rehetra ane mba hanavao ny fiainany a, tsy ho toy n'izay toetra ratsy tamin'ny lasa intsony ny hoaviny, fa hanana fiainana vaovao indray izy satria Jesosy ilay efa maty a nanolotra ny ainy hamonjy ny tsirairay avy tamintsika. Dia ho avaozina izany tenin'Andriamanitra izany tokoa ny fiainantsika rehetra dia amin'ny ho avy a dia izay ivelomantsika amin'ny nofo dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra hanarahantsika ny sitrapony. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra no ny amin'ny teninao omenao anay. Tehirizo izany teninao izany mba tena hanavao ny fiainanay ka ny lasanay rehetra dia ho tapitra hatreo izay mety ho endriky ny faratsiana fa amin'ny ho avy kosa dia mivelona amin'ny finoana izahay eto amin'ity izao tontolo izao ametrahanao anay ity. Dia tehirizo mandrakariva ny ankizy sy ny tanora rehetra eo ambany fahasoavanao sy fitiavanao. Misaotra Jesosy. Amen. Vavaka isika tompoko. Rainay sy any an-danitro, rainay no Jesosy Kristy zokinay. Isaoranay ianao fa manome anay izao herinandro masina izao, ahafahanay mitombo finoana amin'ny alalan'ny teninao. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay izay maki ny teny mba ho voavaky mazava. Ary enendriny lelam-panomponao izay hitondra ny hafatrao. Ary ho an'ny vahoakanao izay miaino, ho voakasiky ny teninao ka hatsiaro fa velona ianao Andriamanitra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maki sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Nomery toko faha 120, andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nankeo Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanoto izahay fa efa ny teny nanome tsiny an Jehovah sy anao. Hifony amin'ny Jehovah izahay mba hanesorany ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy, ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava. Ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava. Ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona.
Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio. Matio 2:20, andiny 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina 2:2, andiny 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naneraka ny mpianana mba amin'ny Herodianina ankeo aminy izy ka nanao hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona satria tsy mba mizatavan'olona. Kolazao aminay ary izay hevitrao. Moa mety va ny mandovola hetra ho an'ny Kaisara sa tsy? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe: nahoana ny maka fanahy ahy ianareo mpiatsara velatsia? Asa ho ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany denaria izy. Ary hoy Jesosy taminy: aniza ity soratra, aniza ity sary sy soratra ity? Hoy izy taminy: an'ny Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavo an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary noho nare izy dia gaga, ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Ary noho tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy nifanatrika ao satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony mbola tsy tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-niaina tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny Jios sasany koa niara-niatsara velatsia taminy ka Barnabasy avy aza mba voatoana ny fiatsaram-belatsia koa. Fa rehefa hitako fa tsy mandeha mahitsy araky ny famarinana filazantsara ireo dia hoy izao tamin'ny Kefasy dia ao anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao anao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaky ny Jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoana Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no hatsarako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra izay efa tia haka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna fahamarinana dia maty foana Kristy. Amen. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika eo am-pitsangadana ny hira fanampiny voalohany, andininy voalohany, sy hanana ny afatr'Andriamanitra. Thank you.
mahazo toerana riavana dia ho aminao ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Velona ny tompo. Zany moa no hevitra iainantsika mandritra nyity volana aprily ity. Ary dia arak'izay efa nandaminana sy nandarana azy dia ato amin'ny Matthieu 2:20 ao anatin'ilay 5:10 hatramin'ny 20 izay efa novakiana teo no andraisantsika menakavy ny afatra amin'ity talata rivariva ity. Voalohany aloha ravana dia andeha aloha jerentsika izay tsara ho fantatra. Anamafy kely ny fahalalana ny soratra masina zany sika eto anatin'ity 5:10 hatramin'ny 20 ity. Ny fariseo, iza moa ireo? Ireo dia antoko-pivavahana jiosy izay eken'ny be sy ny maro. Tena fatra-panaja ny lalàna misesy sy ny fomba fivavahana teo amin'irareo jiosy. Ny Herodianina, irendreo dia sarangan'olona, sarangan'andriana izay pomba ny Romanina. Azadino fa eto zany zao dia zanatanin'ny Romanina ny jiosy, zanak'Israely zany. Ka ireto Herodiana reto tena momba andrareo Romanina satria te hiazona ny fahefana ho an'ny taranak'Herôda, izay maha-Herodiana azy izay. Dia hitantsika eto koa ny amin'ny hoe Jesosy no teny hoe mpiatsara velatsia, hypocrite teny frantsay. Io ravana le teny malagasy tena mazava be. Tsara ivelan-tsia. Izay tambola kely tany ambanivohitra rehefa misakafo zany ao an-dakozia ihany no misakafo. Dia velarina ny tsia, lambanana mo filazantsika azy, dia misakafo. Dia rehefa vita ny sakafo, dia alainy bebe anay le kifafamboatra reny. Vita ny sakafo raika izy fa mitsangana daoly dia fafany ny lambanana, fafany ny tsia. Madio tsara. Fa le fako maka izy. Alaina le fako dia alefa ao ambany tsia ihany. Ny eto hita maso eto madio, ohatran'ny tsara jerena. Fa ny tsy hita maso ary ambadika ary, fako fotsiny ihany zany. Ary io le resahan'i Jesosy hoe mpiatsara velatsia. 5:20 hitantsika. Jesosy ianao ty dia mahafinaritra be, tsy isotranao, miresaka sy mampianatra ny fahamarinana ianao, tena zanak'Andriamanitra ianao. Nefa izy tsy miaino an'i Jesosy akory. Ary ny ao anatin'ny fony tsy taza-maso ao, ahoana no aminganana an'le rangahy? Ahoana no amandriana an'le rangahy? Mpiatsara velatsia. Rehefa midintsika eo amin'ny 7:20 ka nyteny Jesosy hoe mba omeo kely an'le farantsakely fandoa amin'ny etra hoe za, dia namoaka denariary eo. Kanefa ny jiosy tena nanohatra ny Romanina. Ary tsy manaiky idirana io karazana vola eo akory amin'ny tempolo izy. Mariky ny fanoherany. Ary izay le tamin'ny alahady Jesosy niakatra tao Jerosalema le nanadio ny tempolo hoe ny tranoko teo oatra fivavahana. Fa nareo manao bizina be fotsiny ato toetra ny jiolahy, manambaka, mametsifetsy. Kanefa ny le vola aza izay misary ny Kaisara tsy avelanareo hiditra ao fa hoe fanompotsapy reny. Miatsara velatsia. En face ohatran'ny tsara, ohatran'ny mety, ohatran'ny tsara fanahy, fa ao apotsy miloka ao ny amingana, ny amono an' Jesosy ny ao anatin'ny sainy. Mpiatsara velatsia. Ireo ambanimbany iretsika dia mahita le hoe farantsa fandoa amin'ny etra, denaria. Tamin'izany fotoan'izany zany satria ny Romanina no manjanaka dia misy karazana vola zany izay atao fandoavana etra, dia denario. Dia io zany
misy sariny kaisara io a dia misy soratra ny amin'ny hoe kaisara lehibe emperora romana. Zany valeurana denari ray zany a dia mitovitovy amin'ny karaman'olona ny ray andro tamin'izany fotoana zany satria mivaova moa ny valeuran'ny vola, dia io tsy nekeny jiosy hiditra amin'ny tepolo izy io zany. Dia reo ataontsika hoe tsara ho fantatra aloha zany mba azahoantsika tsara izay afatra tiana ampitaina. Faharoa, hiditra amin'ny contexte tsika ilay tontolo izay misy antsika eto. Ny tontolo izay misy antsika eto ry havana dia ireo karazan'olona nresantsika teo, ny fariseo sy ny herodianina izay tsy mitovy hevitra. Ny fariseo mandalany amin'ny fivavahany, ny fahafahany jiosy, ary ny herodianina tena momba ny romanina. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity mitovy hevitra satria amandrika an' Jesosy ny ao anatin'ny saina. Ahoana ny fomba atao amandriana n'ity olona ity, hisamborana azy ary hamonoana azy mihitsy aza. Io zany tena élimination physique mihitsy io. Zany zany le ketrika rehetrarehetra nataony reto sokajin'olona ireto. Ity ary le fanontaniana fandrika. Ary io raha teo moa zany ny lohahevitra izay nomena mba hodiniantsika amin'ity arivariva ity, le 5:10. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoha vola etra ho an'ny kaisara sa tsia? Ho le mpanao gazety anakarazay valio enina tsia. Mety sa tsy mety? Zay zany le contexte eto. Tonga ary Jesosy ampitany hafatra. Io zany le fanontaniana. Fa Jesosy zany te hitarika ny saina hoe ilaina ny manana toe-po, toe-tsaina, toe-panahy mahay mandamina ny fiainana. Io zany le hoe mahay migérer tsara ny double identité anao. Satria amin'ny lafiny ray ianao citoyen, olom-pirenena, olon'ny fiarahamonina, misy adidy tokony atao, ary amin'ny lafiny ray ianao olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Ka rehefa tonga zany le fanontaniana, fandrika izy io. Na eny zany na tsy mivana eo dia voan-dralahy zany Jesosy. Raha Jesosy zany manao hoe aloavy, ny dikan'izay zany dia hoe momba ny romanina zany Jesosy, miandany amin'ny romanina zany Jesosy. Dikan'izay manohatra ny jiosy, dikan'izay manilika ny jiosy, satria ny jiosy tena nankahala an'io le fanjanahantany romanina sy indrindraindrindra ny fandoava-ketra io. Tsisy olona faly mandohetra zany koa moa zany eto ambonin'ny tany. Fa ty zany tena efa tsy erany mihitsy le fandoava-ketra. Ka raha vao miteny zany Jesosy, aloavo ny volan'ny kaisara, dia mpangioriny dralahy, hitanareo, manohatra anareo io. Nareo tia naranaraka an'io fotsiny fa jerevo ty ataony. Manohatra, mendany amin'ny fahavalontsika. Raha ohatra indray zany Jesosy manao mieritreritra hoe aza mandoka, eo amin'izay zany tonga dia hitanareo mikomy amin'ny fanjakana zay misy io. Ny romanina zao ny manjaka, kaisara zao ny lehibe eto. Ity manosika ny olona ikomy tonga dia raha isompotsiny io dia any an-tranomaizina, tonga dia ny fanjakana mihitsy zany manenjika azy, ny fanjakana romanina mihitsy zany manenjika azy. Zay zany le hoe question piège. Eny voatsika, tsia voatsika. Kalma fotsiny Jesosy, zanak'Andriamanitra ane io, andamina ane io, anamboatra ane io, hitari-dalana amin'ny lalan'ny fahamarinana ane io, ary manana ny fahavelomana ane io. Io moa zany le tantara efa hitantsika teo hoe eto tia hoe le denari jerentsika ty tompoko be tsara velatsia, milaza hoe tsy tia romana nefa misy denari any aposy. Sarin'izy io dia inona ny soratra ao? Kaisara io tompoko, io ny empereur. Ok. Ka izay tokony ho an'ny kaisara, meo azy. Fa izay tokony ho an'Andriamanitra, mba homeo azy.
hitanao tsara zany le fanazavany Jesosy azy rehetra zany efa tena le milendalenda mihitsy hoe eny atsika tsy atsika fa tsy any le fandehan'le raharaha. Jesosy zany manentana hoe io ianao io a olombelona ianao. Raha olombelona ianao manana didy eo amin'ny fiarahamonina ianao, manana draikitra eo amin'ny fiarahamonina ianao, misehatra tokony aloha avy zany azona mampandeha ny fiarahamonina, mandamina fiarahamonina, manamboatra lalana, manamboatra zaridaina, mikarakara ny fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny fiarahamonina, tanterao zany. Fa etsekilany ny an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra koa ianao, olon'Andriamanitra koa ianao, dia tanterao koa zany izay tokony ho an'Andriamanitra, fiderana an'Andriamanitra, fanompoana an'Andriamanitra, mba tanterao ihany koa zany. Inona moa zany zao fa dia ery amin'ny faraparany ary nononare izy andany ny gaga ankilany nandao azy ka lasa nandeha. Sady gaga ny alamaina. Zay zany raha tena tsotsorina izy. Ny afatra goavanao antsika zany ravana io tenin'ny Jesosy io. Namaly zany Jesosy hoe zay tokony akaisara fa nisy toyany fa zay tokony an'Andriamanitra koa dia ataovy ho an'Andriamanitra. Fampieritrretana lehibe ho antsika zany ravana eo amin'izay hijoroantsika maha-olombelona antsika. Nomen'Andriamanitra saina sy fahendrena zany tsika aizantsika mandamina tsara. Ilo hoe vivre en harmonie amin'ny maha olom-pirenenanao sy amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Eto amiko eto mbola misy vola vy nitsopotsoponiko tao an-trano tao nefa tsy dia fahita tsony mantsy izy tony. Ity zao roapolo ariary Republikan'i Madagasikara. Dia ao ambadika fitiavana tanindrazana fandrosoana. Zany le tanjona kendrena. Dia misy adidy ataonao amin'ny maha olom-pirenenanao amin'izany malagasy ianao. Ity indray zao 10 ariary Republika Demokratike fa le soratra ao ambadika kosa tsy mitovy an'izay tsoa efa niova zany le devizy tanindrazana fahafahana fahamarinana. Ka olom-pirenena ianao dia mandehana mijoro amin'ny maha olom-pirenenanao, ataovy ny asa maha olom-pirenenanao, ny adidy sy andraikitra izay tokony tanterahana amin'ny maha olom-pirenenanao. Fa aza adino ry havana, indrindra isika tonga ato amin'ity fiangonana ity zao arivarivo zao, matoa anao tonga ato noho ny amin'ny finoanao an'Andriamanitra, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, dia misy anjara fanompoana ihany koa zany izay tokony tanterahanao mifanandrify amin'izany. Nomen'Andriamanitra saina fanahy ianao, ny prioriteranao koa rehefa tonga amin'ny fotoana ka mifanindry ireo anankiroa ireo, inona ny prioriteranao? Rehefa mipita kely tsika tsy epitetsy dia hoy Jesosy taminy 2:7 tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao fonao rehetra, fanahinao rehetra, ny sainao rehetra. Iny zany ny prioritera. Lay mahazanak'Andriamanitra anao, lay maha olon'Andriamanitra anao, zany aloha ny prioritera. Fa ilainao ny mena saina ianao, ny mena hevitra ianao andamina. Hoy ilay mpandinika anankiray izay atao hoe Elian Cuvillier, zao no nataony: César n'est pas Dieu et Dieu n'est pas César. Samy manana an'izay tandrifina azy ireo rehetrarehetra ireo. Zay moa ao amin'ny sekoly, arak'ilay fitansanana atao teo iny, any amin'ny sekoly ny sehatra hanompoana. Ny ray maka nisy ankizy tsapan'ny mpampianatra hoe tsy mandeha tsara ny fianaran'ity zasy ity zany omena devoir ohatran'ny tsy atao, omena lesona ohatran'ny tsy ianarana, aty ampianarana ohatran'ny tsy dia mifantoka, na ny fitafiana ary ohatran'ny tsy zarizary. Dia tenenina izay ny anjaran'ny mpampianatra ny somalabe, manitsy, mananatra. Dia rehefa miakatrakatra kely indray ampanatsoana ray aman-dreny. Nampanatsoana ilay ray aman-dreny, ny reniny moa zany tonga tao amiko tamin'izay: zao tompoko ny amin'ity zanakao ity nandinika amin'ny mpampianatra, ohatra misy tsy mety, ohatra misy tsy milamina, fa ampidinika kely tsika ao na tokony atao. Avava be ilay ramatoa: zao nisy pastera matoa mitady vola, mitady décollage efa ity izy dia fanareo zany, za sahirana any am-piangonana.
dia nytotoizako milama teo moa zany ny adediko tsara hoe aiza le fiangonana iny le toko-pivavahana dia tsy hevitsika eny maloha fa makany isan'andro raha matoa maraina parivony andro maraina parivony andro dia amboniny zay fanompoana atao rehetrareny eny dia misy zavatra hafa mbola ataony manadidio fiangonana mandamindamy fiangonana dozy any matsy azy azafady tompoko hiteny mahitsy aminao amin'izay a ny zanakao aty tsapany mpampianatra rehetra fa tsy mandeha amin'izay loany ny fianarany miara-tsaina na ny fitafiny ary manahirana dia elanao fotsiny ve ny didy amanandraikitra ao amin'ny mareny mpianakaviananao amin'ny maray mandreny anao dia alokalofanao ary amin'ny asan'Andriamanitra sahirana amin'ny asan'Andriamanitra ianao maraina parivony andro latsinainy hatramin'ny lahady tsisy fameriny mihitsy fa ilay zanakao tsisy tokotaniny aty tsy mety zany tompoko aho tsy maintsy mba manitsy amin'ny toerana misy ahy fa sady taletsekoly amin'ny mpitandrina sositra be raha matoa nalany ny zanany no tonga farany tao mpianarana tsy nety tamin'le izy ka atao ahoana rehefa tsy mety fa dia tsy maintsy miteny isika ry havana men'Andriamanitra saina andamina tsara ary tia teny Jesosy ty mametrapetraka tsara ny tokony aizantsika mandrindra sy mandamina mandalo ianao eto ambonin'ity tany ity olombelona ianao tonga eto manana copie naterana manana carte d'identité manana kara-pifidianana tanterao zay tokony adidy amin'ny fanjakana fa aza diny koa fa manana certificat amin'ny batisa ianao manana certificat mampandray fanasany tompo rehefa mitombo amin'ny asa fanompoana dekona mpiandry mpitandry sisisa mbola be dehibe zany tovy koa zay anjara didinao amin'izany tanterao ny fanomponao aseho io amin'ny fiainanao amin'ny fiainana fiarahamonina velona ny tompo dia olombelona koa ianao zay ne maha olombelona atsika le fanan'Andriamanitra nataony taonantsika rehefa maverina kely eny amin'ny Genesis tsika nalain'Andriamanitra ny vongan-tany argile volavolaina vongan-tany iny fa rehefa nasian'Andriamanitra fanahy iny zay le fanahy zay roa amin'ny teny hebreo rivotra pneuma dia tonga olombelona isika zany vongan-tany fanasiana fofinaina mahavela dia tonga olombelona mety misy zany ny olombelona vongan-tany eto ambonin'ity tany ity iny le manompan'ny kaisara fotsiny dia misy koa olombelona amin'ny tady io vongam-panahy fotsiny mandehandeha ary ianao vongan'inony dia samy mieritreritra ry havana io eo am-pialan-tananao ny tenin'Andriamanitra zay an'ny kaisara meo azy ary zay an'Andriamanitra atolory azy amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io mamboly fahalalana sy toetra vaovao indrindra fomba fijery vaovao indray aty anatinay ianao tamin'ity androany ity. Nampahafantarinao anay ny sitraponao ny amin'izay tokony hitondranay tena eo anoloan'ny fiarahamonina izay misy anay amin'ny maha olom-pirenenanay fa indrindra amin'ny maha zanakao Andriamanitra anay. Nampahafantarinao anay fa samy toerana hametrahanao anay ireny sehatra rehetra ireny ka na amin'ny maha olom-pirenenanay na amin'ny maha olon'ny fiangonana anay dia misy adidy asainao tanterahanay ao anatin'izany rehetra izany fa indrindra misy fijoroana vavolombelona tokony ho tanterahanay. Tompo hifonanay izay lasa rehetra tsy nanarahanay izany fa indraindray izahay dia vongam-panahy fotsiny ihany indraindray izahay dia olombelona fotsiny ihany fa tsy miaina ny mahazanakao anay. Tompo hifonanay ny lasa fa hanavao ny fiainanay izahay ka hitondra tena tsara andamina tsara ny fiainanay mba hampirindra ny fiarahamonina misy anay
dia ny eo anivon'ny firenena fa indrindra ny eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahanay aminao ilay Tompo Andriamanitray. Tompo, apetraka aminao no avinay mba azonay miaina tsara izany. Fanainao masina izay efa nomenao anay no hibitsika mandrakariva ty anatinay ka hanolo-tsainanay, azonay mandamina ny fiainanay. Mangataka izahay Tompo ankehitriny ho anay rehetrareto miombona ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Enao no mahita ny antsipiriam-piainanay. Tsy misy miafina aminao izay mety ho olam-piainanay, izay mety fanirianay lalina ny anatin'ny fonay ihany. Raha sitrakao Jesosy, tanterao aminay izay irian'ny fonay sy angatanay aminao. Ataovy mahay manaiky ny fandaminanao rehetra ihany koa anefa izahay. Isaoranay anao mpanomponao izay nirahanao izarany afatrao tamin'ity hariva ity. Tononay ho azy Tompo ny fiadananao. Momba azy mandrakariva ianao, metezenao ampahery azy eo amin'ny sehatry ny fanompoana izay efa niantsonao sy nifidiananao azy. Ankiny eo am-pelantananao Tompo, ny ankohonany sy ny fianakaviany rehetra. Enao no omba azy ireo hatrany. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny asan'ny fiangonana rehetra sainao tanterahanay. Mariky ny fahavelomanay ireny asa sainao tanterahanay ireny. Vonina izahay hatanteraka ny asanao satria manaiky ho fitaovana eo am-pelantananao izahay. Satria ianao ihany no mahatanteraka izany asanao izany. Apetraka eo am-pelantananao Tompo, ty herinandro izay atrehanay ny lalan'ny azo fijaliana ity. Enao no ampahery anay sy taonanay mandrakariva, ho vonina iaona aminao isan'andro eto amin'ity toerana ity. Metezenao hiasa ty anatinay ka tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny hiatrika izao fotoana izao, fa tena hitondra fanavaozana ho anay tokoa eo amin'ny fiainanay. Indrindra ahatafahomanana anay am-po sy am-panahy hiatrika ny fandresenao Andriamanitra ny fahafatesana izay namonjena ho anay. Misaotra Tompo ny amin'izay valim-bavaka efa homaninao sahady ho anay, fa ianao efa mahalala ny hevitra heverana anay dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, ary ampiombonay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao dia hitsangana ny sampana fifoazana sy ny sampana dorkasy ary ny fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista ary vita fiofanana anatanteraka ny hira efa nomany. Oh
Ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Andeha ary isika fiangonana hitsangana hanambara ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana lahana voalohany. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fianatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloko, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny tsara ho fantatra ny amin'ny raharan'ny fiangonana ao anatin'izao herinandro masina 5 izao. Toy izao ny fidiran'ny fiangonana mandritra ny herinandro masina sy Paska. Ny alatsinainy masina hatramin'ny zoma masina dia amin'ny 9:00. Ny alakamisy masina dia izy fidirana indroa, ka ny voalohany dia amin'ny 12 sy sasany atoandro, ary ny faharoa kosa dia amin'ny 9:00, samy misy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny amin'ny alahady Paska 20 aprily dia miditra amin'ny 9:00 sy fahefany ny fanompom-pivavahana voalohany, ary amin'ny 7:00 sy sasany ny faharoa. Ny amin'ny sampana tompon'anjara, ny anio talata, ny sampana fifoazana, ny dorkasy, ny fikambanan'ny mpitoroteny sy katekista ary vita fiofanana. Ny nitondra ny afatra tamin'ity anio ity dia Andriamatoa Rakotonirina Soa Hubert mpitandrina. Ny rahampitso alarobia, ny vondrona fototra laika sy ny sampana tanora kristianina zandriny ary ny sampaty. Ny tondra ny afatra dia Andriamatoa John Arson Ramatoa, John Arson, Ramananarivo, Anja Siniony, mpitandrina. Ny zoma dia ny sampana vokovoko manga, ny tsanta ny fitiavana ary ny fikambanan'ny dekona sy loholona. Ny mpitandrina Ramangarivo Mano no hitondra ny afatra manelanelana ny hira ataon'ny sampana sy fikambanana. Toy ny fanao isan-taona dia mahatsiaro ireo lolohan'ny fiangonana isika ary manolotra fanomezana ho azy ireo ny alahady Paska, koa misy ny fandraisana fanomezana isan'andro mandritry ny herinandro masina, ery amparavant, ery aoriana no anaterana izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Tonoina aminareo ry havana izao tsodrano avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Hanomezan'Andriamanitra anao anie, ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany, ka ho asoaviny ene ianao. Amen. Petraka isika no vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.